zavatra voalohany aloha zany a dia ty hetsika ataony aty zany dia entina hanamarinana ny fahafolo amby zato taonan'ny fikambanana iraisam-pirenena manao asa soa Rotary International. Dia ao anatin'izay fanamarinana izay zany a ny fikambanana Rotary Club izay ivondronana club anankivaly eto Antananarivo a dia misy any Ivato anankiray a dia misy koa ny namana any Antsirabe sy Toamasina zany a nivondrona zany zay a nanao an'ity hetsika goavany ity. Izy ity aloha tsy hetsika voalohany fa hetsika efa fanotelony zao. Ny tiany marihana zany a dia ity hetsika ity zany dia entina hanampiana ireo olona manana olana ara-pahenona. Ka ny zavatra atao eto zany a dia fitilianan'ilay olona. Dia raha ohatra tena manana olana izy zany a dia alaina lasitra ny sofiny. Fa tsy hoe fizarana akoriny a fa mbola zay aloha zany ny dingana voalohany. Ao aoriana kely eo zany afaka 3 volana zay vao tonga fizarana amin'izay ho an'ireo olona zay nahazo an'le zay natao an'le niraisina lasitra zay. Dia ny zavatra tiana marihana etona zany a ity hetsika ity zany a efa misy mihoatra ny 9 arivo indreo efa nahazo tombontsoa amin'ity nanomboka tamin'ny taona 2024 teto Antananarivo, Antsirabe, Toamasina. Zay mbola averina indray zany amin'ity hetsika fahatelo ity zay zavatra ka ny eto Antananarivo moa zany dia androany ny fitomboan'le izy a 13 amby 4 sy 5 amby febroary. Ny any Antsirabe ny 7 amby 9 sy 8 amby febroary ao amin'ny centre Fofama. Ny any Toamasina zany a ny fahatelo, fahaefatra ary fahadimy volana marsa ao amin'ny hôpitaly Manarapenitra Morafena. Olona 4 arivo zany a no irinay azo an'le fitaovana ao aoriana kely. Izy ity zany a dia natao hetsika hanampiana ny sahirana zany hoe maimaimpona zany le fizarana an'le ataontsika hoe fitaovana fandrenesana manampy fitaovana manampy amin'ny fandrenesana amin'ny sofina. Dia amin'izay fotoana izay zany a zay olona afaka tonga zany hoe tsy nisy fanentanana zany araky ny fokotany sy amin'le manodidina ahafahan'iry zareo manatona aty amin'le toerana andraisana an'le lasitra. Dia amin'izay fotoana izay zareo omena taratasy dia ahafahany miverina afaka 3 vola ankilazain'ny tompon'andraikitra ny starike eto Madagasikara teo. Fa tsisy fandraisana anjara koa fa maimaimpona daholo zany dia zavatra ataontsika ao anatin'izay satria asa fanasoavana moa izy ity ary hanampiana ny pretendant sy ny mpiarabelona.